miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lay tompon'izao rehetra izao mitsangana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Be dia be ny zavatra mety mampahalemy antsika. Ny anton'ireny dia mety misy dona izay mitranga eo amin'ny fiainana. Ohatra fotsiny izao ny fahalemena ara-tsaina. Mety ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainanao dia tanamarika be anao ilay izy. Dia vokatr'izay lasa malemy ianao. Misy olona tena hoe tsy mahavita na dia nitsangana eo ambony fandriana ary. Misy ny olona sasany fantany tsara mihitsy hoe tokony hanao sakafo tokony hikarakara an'ity tokantrano ity fa tsy manana hery izy hanaovana an'izany satria nisy zavatra nidona teo aminy. Ary ny olona sasany koa na ny hery andraisana le kahie ary ho an'ny mpianatra sasany. Fantany tsara zao hoe misy examen, misy zavatra tokony atao, misy taratasy tokony ho alefa, fa tsy manana hery mihitsy izy andraisana an'ilay izy fa dia eo miazoazo eo fotsiny. Ny an'ny olona sasany hoe tokony hiantso ny anina ianao, tokony handefa mail amin'ny anina ianao. Fantany tsara ilay izy fa tsy manana hery intsony izy hanaovana an'izay fa ohatran'ny mahatsiaro hoe paralysé zany. Izay ilay ambarako hoe malemy, fahalemena ara-tsaina mahatonga zany ary misy zavatra nidona atao, ny zavatra mahazo tao mahatonga ny olona lasa tsy manana goût na envie amin'ny fiainana intsony dia lasa malemy ohatran'io. Dia avy eo mieritreritra mihitsy hoe za ty tokony hanantona psikology angambany za ty na tokony hitady olona ohatran'izao angambany za ty. Dia ny olona efa miteny hoe ataovy izao hoe maninona re fara manao an'izao dia fantany tsara mihitsy hoe izay mihitsy ny tokony ataony fa le hery anatanterahany ilay izy ohatran'ny hoe tsy misy intsony. Dia tena mahatsiaro ohatran'ny hoe voafatotra zany hoe fa ahoana ary ahy ty. Fa mety misy ihany koa ilay fahavoazana ilay fahalemena ara-panahy. Dia asa mety misy fahazaran-dratsy na mety misy fahalemena dia reny koa no mahatonga antsika lasa nany hivavaka ary tena tsy vita intsony. Ary ohatran'ny misy hoe zavatra miazona mihitsiny voa andeha hivavaka dia ohatran'ny hoe tsy vita, ohatran'ny hoe zavatra tena hoe tsy vita intsony zany hoe hanao tonom-bavaka zany. Misy olona tena tratran'izany mihitsy. Misy ihany koa hoe andeha ho any am-piangonana na hiresaka amina mpanompon'Andriamanitra na dia ny tantaran'ilay izy ary ohatran'ny efa tsisy hery intsony hiresahana zany. Ho anao mihitsy ity vidéo ity fa tsy voatery ho ara-tsaina sy ara-panahy fa mety ho ara-batana mihitsy ihany koa satria mety misy ny olona sasany nienjera dia lasa malemy tsy afa mihetsika ao intsony na misy miakatra ny tosi-drà dia lasa malemy na mety misy ny olona sasany tsy ahoany tsy ahoany eo fotsiny dia malemy tsy afa mihetsika eo ambony fandriana. Dia izany rehetrarehetra zany ilay ambarako hoe fahalemena ka hanomezana anao an'izao afatra izao hoe amin'ny anaran'i Jesosy mitsangana ianao. Jerevantsika ny soratra masina dia mahitsika ny asan'ny apôstôly toko 7 izay manazava ny tantarana lehilahy anankiray izay nalemy izy teo amin'ny varavaran'ny tempoly. Dia nandalo ry Petera dia nangataka izy hoe mba hanao fiantrany. Dia ozy Petera hoe tsy manana vola fotsy na volamena ozy izy fa izay ananako no omeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy ary Nazareta mitsangatsangana. Dia niaraka tamin'izay nitsangana ilay olona satria io anaran'i Jesosy Kristy io dia anarana mahagaga io, anarana misy hery io, misy fahefana io ary rehefa tononona amin'ny finoana io anaran'i Jesosy Kristy io dia misy zavatra be dia be miova mihitsy any anatin'ny olona any ka mahatonga azy lasa manana tanjaka sy hery indray vokatry ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia ozy Petera hoe raha anontaniana reo zay ny amin'ny nanasitranana n'io lehilahy io dia ko fantatra reo tsara fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no nanatanterahana an'izany. Misy fahefana io ry havana. Jesosy Kristy tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Tsy mbola miova ny herin'izany anaran'i Jesosy Kristy zany. Amin'ity an'io tia dia tehiteny aminao hoe mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary tena mitenena amin'izany mihitsy ianao. Indraindray ane tena satana mihitsy no miazona ny olona na zavatra kely tsy misy dikany hoe andeha hialo eo ambony fandriana dia tsy vita intsony, andeha hisolo akanjo tsy vita intsony, andeha hisasa tsy vita intsony. Be dia be ny olona ry havana nitratra an'izany. Dia eo miosona tanteraka ao anatin'ny loto sy ny alahelo sy ny fahoriam-panahy tafalatsaka tanteraka ao izy dia misy zavatra tena ohatran'ny hoe mihazona azy mihitsy. Fa amin'ity an'io ity ianao tena mila miteny mihitsy hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mitsangana dia tonga dia
isy hery sy fahefana miaraka amin'izay dia tonga dia mitsangany ianao avy hatrany dia tonga dia ataovy ilay zavatra izay hoe tsy vitanao hatramin'izay mihitsy. Raha mpianatra ianao zany tonga dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mitsangana tonga dia mitsangana ianao raisinao amin'izay ny kaianao sokafanao ny kaianao mivavaka ianao dia alefaso fa mandeha io satria ny anaran'i Jesosy Kristy dia anarana mahery. Ary zany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Isaia 7:20 mampatanjaka ny reraka izy ary zay kely hery dia omeny hery be. Tena mampatanjaka izy ary mety marary ianao eo ambony fandriana any amin'ny hôpitaly sy ny toy izany mahita ny zao video zao dia afaka tena mampiasa an'izany ianao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hitsangana na dia hipetraka fotsiny eo amin'ny sisim-pandriana eo aza dia azonao atao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany. Dia ampiasao ny finoantsika ary havana, ampiasao ny finoantsika fa mahery io anaran'i Jesosy Kristy io ary amin'ity an'io dia te-hampahery antsika amin'izany. Io Jesosy Kristy io anelay nitsangana tamin'ny maty, nitsangana tamin'ny maty izy ary zany mihitsy ny ambaran'ny anjely tamin'ireo vehivavy izay tonga nitady azy hoe efa nitsangana izy. Ka ilay Andriamanitra izay nanangana an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty na dia tena hoe fahafatesana azy vita ny nanangana ny zanany tao ka ahoana moa tsy avy tany anangana anao eo anatrehan'io toe-javatra izay toa mihazona anao miparalize anao io. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mitsangana mandehana fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehovah no miposaka aminao dia mahereza ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.